Fahaly-miarabantsika tsy avindray atratra izao zoma maraina fa 17 volana oktobra izao misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny tombonandro indray ahafahantsika mandray ny fahasoavany ary misaotra anao ihany koa izay manaraka hatrany ten'Andriamanitra eto. Lohandelantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavaka isika. Andriamanitra tsara indray izay an-danitro mbola velom-pisaoranao izay ny amin'izany fitiavanao izany. Misaotra anao ihany koa Tompo manaiky araka aminay eto. Amelany eloko mandrafo aminay, angataka aminao izay mba ho tiofinao tokoa ary ny rasoanao any nafaka anay mitsomarina rehetra. Etezanao moko zavatsoa anay tsirairay avy eto anio, minaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe matsiro sady mahasalama. Raina amin'ny Isaia 5:5 manao hoe nahoana ianareo mandany vola amin'izay tsy hanina ary ny vokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky. Miaino dia miaino ahy, ka ano izay tsara. Dia aoka iravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Amen. Maro amintsika na dia mitandrina fatratra tsy hihinana sakafo tsy mahasalama aza, manao tsirambina ny fihinanana sakafo misy an'ireo otrikaina izay ilaina amin'ny fikolokoloana ny vatana. Ireo izay manana fomba fijery atendry ny loatra ny fanavaozana ara-pahasalamana dia tena atahorana hanao fahazarana ny mihinana sakafo tsy misy tsirony izay ataony mahatsatsy loatra ary ka tena lasa tsy mahafa-po ny zavatra atao. Ny sakafo karakaraina dia tokony sady maty hihinana no mitondra otrikaina. Tsy tokony esorina amin'ny sakafo izany ny singa ilain'ny vatana. Na dia misy aza ny fampitandremana mikasika ny loza teraky ny aretina azo amin'ny dibera ohatra sy ny maharatsy ny fampiasana atody ho an'ny ankizy madinika dia tsy tokony heverina ho fandokana ny foto-kevitry ny fampiasaina ny atody izay azo avy amin'ny akoho izay voakarakara tsara sy voafahana araka ny tokony ho izy izany. Ny atody manko dia manasitrana ny vatana satria miaro amin'ny poizina ihany koa izy. Sasany izay mifady ronono, ny sasany mifady atody na reny beurre reny dia tsy nanome araka ny tokony ho izy ho an'ny vatany ny otrikaina ilainy. Ary vokatry izany dia miahosa ny tenany dia rehefa avy eo lasa tsy mahavita miasa. Ny filazantsara dia natao hitondra fiherindrana ho an'ny taranak'olombelona mpanota. Izany filazantsara ihany koa dia natao hitarika ny mpanan-karena sy ny manitra hoe ho atongotra Jesosy. Ho avy ny fotoana izay tsy maintsy hialantsika amin'ny sasany amin'ireo sakafo fihinantsika ankehitriny, ohatran'ny hoe ronono na hoe heron-dronono sy ny atody, kanefa tsy dia tena ilaina ny miteraka adi-tsaina amin'ny alalan'ny fameperana loloatra sy tena diso tafahoatra. Aoka andrasana hitaka an'izany ny toe-javatra rehefa manomana ny lalana ho amin'izany ny Tompo. Aoka izao sy anao tsy hanohitra ny fanavaozana ara-pahasalamana ka hihinana sakafo mahasalama sy tsara tsiro ho solon'ny sakafo makarary izay ny alantsika. Aza mampirisika velivelo ny foronana ho amin'ny zavatra manaitaitra ihany koa. Aoka tsy hihinana afa-tsy ny sakafo tsotra ary mahasalama ary misaora mandrakarivan'Andriamanitra noho ireo foto-kevitra ny fanavaozana ara-pahasalamana ireo. Amin'ny zavatra rehetra dia aoka ho marina sy mahitsy tsika dia azo ny fandresena sarobidy ihany koa. Raha fitiana ny tena mbara n'ity maraina ity dia aoka tsy ho adinontsika ihany koa ireo sakafo izay tena mitondra otrikaina izay tena ilaina. Tsy faly ny amin'ny fanjarana fotsiny ilaza hoe ity ny mahasalama kokoa noho ity, fa tsy maintsy mijery ny azahoana hery sy ny azahoana otrikaina isika eo amin'ny salan-taona rehetra ihany koa. Aoka ihany koa mba tsy ho adinontsika fa tsy miankina amin'izany ny fanavotan'ny Tompo antsika. Isika dia efa voavonjy fa mba hahafahantsika manana ny hery rehetra hoentina manao ny asan'Andriamanitra dia ilaina tokoa ny mitandro ny fahasalamana. Vavaka isika. Ilay tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany toromarika avy aminao izany. Mangataka aminao izay mba tsy handay antendrony ihany koa
ny izay voalaza eto fa andeha ary anao fanandramana ny tsirairay avy ny amin'ny fitandrona ny fahasalamana tsy antery na ao anatin'ny fameperana fa aoka ny tsirairay avy atsiaro fa zava-dehibe tokoa ny fahasalamana hoentina miasa dia mangataka aminao ihany koa mba ny mifanendrena ny tsirairay avy amidy zany amin'ny hafa tsy hamadika azy ho fampianarana zavatra hafa ihany koa fa izay tsirairay avy izao dia mpiara-miasa misalaha ho amin'ny famonjem-panahy ary aokany izay ary vondrona sy ao anatin'ny fifankatiavana feno amin'ny fiarahana aminao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Yeah.